Mahajanga faritra faharoa ahitana olana eo amin'ny ady tany maro indrindra raha eto Madagasikara. Misy ny fototra iangany ireny ady tany ireny araka ny voalaza ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia ny fokontany sy ireo sampandrara-misana ny fananantany. Eo ihany koa ny fahasarotan'ny fikarakarana ny antota taratasy eo amin'ny fananantany eto amintsika. Eto moa dia ny invité spécial zaroa président fokontany, piasan'ny topo, piasan'ny domaine, zay rehetrarehetra mahakasika ny resaka momba fananantany. Natao zao fotoana zao androany angamba nataoko raha misy ny faritany voalohany na tsy faharoa ngambany fateny Mahajanga amin'ny resaka ady tany. Eto koa dia manontany tena ary manontany antsika voaka rehetrarehetra zay mahakasika an'izao fanontaniako zao. Mba inona moa tompoko ny avian'izany ady tany zany? Dia hiteny aho manao hoe avy amin'ny solombavam-bahoaka ve? Avy amin'ny filoham-pirenena ve? Sa avy amin'ny misy? Za zany te hiteny misy olona anankiroa na telo ngambany azo lazaina départ zany ady tany zany. Raha hiteny atsika mandeha an-dalana eny zao za mety ahita tany anankiray libre io, izy ny olona tokony ataonako voalohany raha tsy président fokontany dia mpiasan'ny topo. Any miainga zay fitaka zay. Raha ny amin'ny fokontany fa miteny président fokontany tanin'olona ohatran'izao tsy azonao alaina, mino aho fa ny tenako dia memitra ao. Mandeha amin'ny topo koa zay mangataka plan n'iny zavatra iny. Ameny eo ny miaingany alatra tany satria iny plan voangatahiko iny dia misoratra ry ambony ary demandeur mais pas propriétaire dia hoe Randria Nicolas ohatra iny dia fa ento koa misasana dia fa iny entina tafosana an'ilay tanin'olona. Maro ny olon-tsotra liana teo amin'ny famelabelarana mikasika ny raharaha ny fananantany ity satria mbola maro amin'ireo olon-tsotra ireo no tsy mahafantatra ny lalàna amin'ny feny fananantany eto Madagasikara. Voalaza fa ireo komiti-pokotany no isan'ny teraka olana amin'ity ady tany ity. Eo ihany koa ireo sampandrara-misana ny fananantany eto amintsika dia ny topo sy ny domaine izany. Raha hoe miainga avy amin'ny fokotany ny olana mikasika ady tany io aloha aminay amin'ny faritra satria amin'ny commune Mahajanga 1 misy hoe ka fokotany urbanisé tsy dia amin'izay loatra olana fa amin'ilay fokotany tsy quartier urbanisé regny zany agny no misy an'ilay fanamatesa-molala satria aminay amin'ny fokotany urbanisé zany fa misy taratasy manamarina avy amin'ny commune ao hoe attestation de locataire sy ny décision communale ao. Araka ny fanazavana voaray tamin'ny sampandrara-misana ny fananantany eto amintsika, ny karatany sy ny titra ihany no azo amaritana fa anao io tany misy anao io.